Andriambelo Naharosoa Célestin. Eto kaikiketo izy a. Ngamba tolotranao avy hatrany angamba ity a. Dia tafaliana sy mitsitrapo ny anolorana anao zany mara-pakasitrana izany noho ny zavatra vitanao tato anatin'ny fikambanana indrindrandrindra famorenana izany. Atolotritsika ny ampanjaka izay avy amin'ny tranobe Ambodihazo Ifanadiana. Zany hoe aminay agny ity a. Tavao ny agnarany avy ao Ambodihazo ity a, district Ifanadiana. Tsara marina moa zany fa reto ampanjaka reto a dia avy aty amin'ny faritry ny Ranomafana sy Kelilala, fa ny ampanjaka Alexandre sy Tavao a dia avy agny atsimo indray igny a faritry ny Androngavola sy namany. Zany hoe zanay manko zany a mba ampiakarina tsikelikely a sy ahita zany fikambanana zany a ny ampanjaka ao faritra Ifanadiana. Noho ny zavatra betsaka izay vitanao tato amin'ny fikambanana endany ka dia aleo alasana izany filoha-levitra izany ianao ary avita be mihoatra lavitra izay efa vitanao anatao anatin'ny fikambanana. Tsotranao anao tena mari-pakasitrahana indray zany a. Sy mari-pakasitrahana zany a matolotritsika hitatsika ngamba fa izy nanokatra ny lanonana teo amin'ny fandraisana anjara fitenenana. Fantatsena zany fa dia gaga ary aho mihain'ny kabarina fa dia miteny an-tagnala pure 100%. Gaga aho kay moa zany tena misy kabary an-tagnala koa rehefa tena zakainy raha ty. Ka dia misy mari-pakasitrahana zany atolotra anao a Andriamatoa Rakotojaona izay mpanolontsaina avy eo amin'ny Janta. Amin'ny anarany tenako izay filohan'ny fitoasana, amin'ny anarany mahataranaka Andriampaolo Kafovoantany a, amin'ny anaran'ny mitankasina ny ivon'ny Madagasikara mamezana anao ity manambolona ity mara-pakasitrahana ity. Anisan'ny nahavita be tokoa ianao tamin'ny irahantsika hatramin'izay ka hatramin'izao, ary inoana fa mbola hitombo ary androso izany fiarahantsika izany. Mahasoa anao tompoko.
Fatana Antanala dia faran'izay midadasika tokoa raha amin'ity faritra vatovafitinana na raha géographique satria ny Antanala dia manana district anankiroa dia Ifanadina sy Kongo. Ny Kongo dia misy commune 5 ny Ifanadina dia misy commune 3 izay midadasika tokoa zany raha eto Madagasikara satria ny farany atsimo any Kongo zao dia any atao hoe Kalafotsy. Ny farany avaratra avy aty Ifanadina dia ny atao Fasitsara. Izay lavitra dia lavitra tokoa itiarony satria ngeza ny sady mivelatra satria ny atao hoe districtny Ifanadina sy Kongo dia amin'iny lalana RN25 iny misy azy izay ao anatin'ny faritra Vatovavy izay hitambarany amin'ny fitovinana. Dia i manaraka ny RN25 iny dia mahazo ny Ifanadina dia raha ho an'ny Kongo zany dia eo amin'ny 1 kilometra na sy dirany Kongo dia ny Ifanadina no miditra makany amin'ny faritra atao hoe Ikongo, districtny Kongo. Izay tanàna manana commune 5 araka ny teneniko teo izay mivelatra dia mivelatra tokoa satria ny Kongo fotsiny dia manana zay périphérique zay ary Ifanadina koa dia manana zay. Ny zava-misy moa dia maro ny olona tsy mahafantatra ny atao hoe Antanala satria fangaron'olo Antala foana izy io zany. Ka ny districtny Kongo sy Ifanadina dia Antanala zay amin'ny faritra Vatovavy izay misy any amin'ny faritra Vatovavy fitovinana. Izay misy an'izy io zany any amin'ny faritra Vatovavy fitovinana. Izay zany natao faritra misy an'ny foko Antanala izay hitambarany district anankiroa dia Ifanadina sy Kongo.